raha banony tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao toy izao ny sary azo avy amin'ny zana-bolana tamin'ny tian'io tia mahazo vanatrano ny tsioka ny varatraza ka vokatra dia misy ny herikandro ny orana tamin'ny ilany atsinanany nosy atao anatin'ny 2 andro na 3 andro avy eo dia mbola saika izay varatraza izay hatrany aloha no andrafitra ny toetry ny andro mazava ho azy mbola mijanona tanteraka ao anatin'ny volonandro ririnina zany tsika atao anatin'ny 3 andro avy mitohy ny herikandro sy ny orana ao anatin'izay ny maripana ihany koa tsy dia misy ny fivana-goavana andrasana zany hoe mbola mijanona mangatsika hatrany aloha ny andro amin'ny akapobeny fa any amin'ny faraparan'ny herinandro any no tombanana mialefy indray izay varatraza izay ary vokatra ihany koa dia mety hiakatra ihany koa ny maripana indrindra ho an'ny voatany sy ny ilany atsinanany nosy iny izay tena hiarana izay varatraza izay fa ny ilany andrefana kosa indray dia mijanona maina tanteraka hatrany aloha ny andro saika mandritra n'ity herinandro ity izay ny mahakasikasika an'iny fa raha ny toetry ny androntsika ho an'ny rapiso vao maraina ary misy ny orana ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy iray manontolo miatoato izay manomboka any amin'ny distrika Nantalaka hatrany amin'ny distrika ny Taolanaro misy ihany koa ny herikandro ho an'ny atitany atsinana Madagasikara sy ny ilany atsinanany faritra Sofia ny faritra Alaotra Mangoro iray manontolo ho an'ny ilany atsinanany faritra Analamanga Vakinakaratra Moromania Matsiatra Ambony sy Iorombe ho an'ny ilany andrefana kosa indray dia ny masoandro no ibatoerana ho an'ny rapiso tolakandro mbola tsy misy ny fivana-goavana andrasana satria dia mbola miandry arotsakorana hatrany aloha zany amin'ny akapobeny ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy iray manontolo iny mety miatoato hatrany aloha zany izay orana izay manomboka Antala ihany koa izay ka hatrany Taolanaro mbola mety hitoetra ihany koa ny herikandro indrindra amin'ny takariva raha ho an'ny ilany atsinanany avoatany sy ny atitany atsinanany nosy iray manontolo iny ho an'ny ilany andrefana kosa indray dia ny masoandro no ibatoerana raha ny maripana vavinavina amin'izay androny rapitso izay manodidina ny 7 degré celsius ny ambany indrindra raha ho an'ny avoatany manodidina ny 20 degré celsius kosa ny ambony indrindra ho an'ny avoatany izay hatrany ary 4 ka hatramin'ny 4 degré celsius ho an'ny morontsiraka atsimo atsinanana sy avoany atsinanany nosy iny mety mahatratra hatramin'ny 7 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka avaratra atsinanana ho an'ny ilany rehefa ny Madagasikara kosa indray araka ny hitantsika zao dia mafana hatrany aloha ny andro maherin'ny 2 na 3 degré celsius avokoa ny maripana ambony indrindra ary mety ho tafiakatra hatramin'ny 5 degré celsius ny maripana hitantsika any Betsiboka any ny toetry ny androntsika ho an'ny alarobia fa 4 ny volana jona kosa indray mbola mitohy hatrany aloha ny orana ho an'ny morontsiraka atsinanany Madagasikara iray manontolo iny mandraona mety ho arahina herika hatrany ihany koa ny andro amin'ny maraina be sy ny takariva fa ny atoandro mety hisava ihany zay raha ho an'ny voatany sy ny faritra Alaotra Mangoro ho an'ny ilany andrefana dia ny masoandro hatrany no ibatoerana raha ny maripana vinavina dia somary misy fidinana kely indray aloha ho an'ny voatany manodidina ny 12 ka hatramin'ny 20 zany ary 15 ka hatramin'ny 17 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka avoany atsinanana sy atsimo atsinanana Madagasikara mety mbola mijanona manodidina ny 18 degré celsius zay any amin'ny tapany avaratra atsinanany Madagasikara ho an'ny ilany andrefany tsy misy ny fivana-goavana satria dia maherin'ny 13 degré celsius avokoa aloha ny maripana vinavina amin'izay androny fa 4 ny volana jona izay ny alakamisy fa 17 ny volana jona dia manomboka mialefy tsikelikely ny varatraza raha ho an'ny tapany atsimo atsinanana Madagasikara saingy mbola hita taratra hatrany zay ho an'ny morontsiraka avoany atsinanana sy avaratra atsinanana Madagasikara ho an'ny ilany atsinanany avoatany Analamanga Vakinakaratra Moromania sy ny any Alaotra Mangoro kosa indray tombanana mbola mitohy hatrany ny herikandro amin'izay androny alakamisy izay maina hatrany ny andro raha ny any amin'ny ilany andrefany Madagasikara ny maripana vinavina dia manodidina ny 7 ka hatramin'ny 20 degré celsius ny voatany ary mbola 15 ka hatramin'ny 20 degré celsius ihany koa ho an'ny morontsiraka atsinanany Madagasikara iny mafana hatrany ny andro raha izay no azo amidina anazy ho an'ny morontsiraka andrefany nosy satria dia 3 ka hatramin'ny 4 degré celsius ny maripana vinavina amin'izay androny alakamisy izay hatrany izay ny mety eo tamin'ny tian'io tia raha pisindray ny fotoana manaraka veloma tompoko